ao anatin'izao vanim-potoana izay mamaivay amin'ny fitrenan'ny valanaretina coronavirus izao dia misy ny firaisan-kina sy ny fiombonam-pony ireo fiangonana sy ny fikambanana kristianina samihafa eto Madagasikara manatanteraka ny antso ho an'ny fibebahana ho an'ny rehetra satria zava-dehibe tokoa ny fanatanterahana azy io inenevy ny tokantrano tsirairay avy mbola manamafy izay antso izay izy ireo satria tamin'ny volana marsa no niandohany zany antso zany ary mbola mitoy ankehitriny fanamafisana ny fiombonana isam-pianakaviana eo ihany koa fifadikanina isam-pianakaviana ary dia ireo rehetra eo no entina ao anatin'izany rehetra zany ankoatry ny fanampinana ireo sahirana ao anatin'ny faritra manodidina fanazavana antso amin'ny fibebam-pirenena izay efa natomboka tamin'ny 20 volana mars dia faranana amin'ny aladin'ny pasika izao alady 20 volana mars dia ny androany moa zany dia fanamafisana azy io tokoa hoe inona zavatra ho atao inona zavatra ho tanterahana dia anisan'izany ny fotoan-dehibe izay tanterahana ny zoma zao ka io zoma io amin'io zany no izy fiarahana mivavaka manao fivadikanina lehibe ary ny kristianina rehetra mihitsy zany no asaina ho antsona zay rehetra mahatsapa hoe kristianina mahatsapa hoe kristianina no asaina atsona mba mivavaka fivadikanina lehibe iombonana le izy tanterahana isatrano moa za fa iaraha malala hoe tsy afaka vokan-tranony olona dia ao anatin'io vavaka fivadikanina iarahana manao io dia mba amin'ny fotoany ihany koa no hitsonjovana an'ireo mahantra sahirana manodidina dia amin'io zany no hiaraka mpiatra any voalazan'ny baiboly voalazan'ny faminanino amin'ny Isaia toko fahavalo amby dimampolo hoe ny anjara sakafoko amin'io andro io dia mba satria fadianina dia mba omeko andreo mahantra manodidina ny tanànako mba misy anankiray zany omeko sakafo ka raha manao an'izay daholo zany ny kristianina rehetra dia verina fa tena zava-dehibe zay satria iaraha malala amin'izao fotoana izao fa mahatsapa sahirana ny olona fitadiavana sakafo ka rehefa misy an'izay dia fa mba fahasoavana lehibe aloha zany zay ary tsy sakafo ihany fa zay zavatra mety azo zaraina azo atolotra amin'ny fotoana io na fitafiana aza ohatra dia atolotra sy omena andre olona zay sahirana manodidina dia zay ny anankiray dia anisan'io tanterahana ihany koa zany alohan'io zoma io dia any amin'ny isam-pianakaviana satria tsy afaka miaravoaka tsy afaka voaka moa zany fianakaviana dia any zany no anisan'ny tanterahana ny fifona sy ny fibebahana ataon'ny mpianakavy mba isy ny fifamalan-keloka isy ny fihavanana satria zany zavatra zany no anisany mamatotra an'ity firenena malagasy misy antsika ity dia atomboka any fianakaviana zany le fifonana sy fibebahana misy araka zany ny fandaharana izay hoentina ao anatin'izay sehatra izay dia ny fandaharana amin'ny ainao manjery eto andrenivohitra sy any anivon'ny faritra ihany koa izay miara-miasa nyreto tompona andraikitra ao anatin'izay tolon'ny fivavahana izay fitandrana ny paster ny mpanompon'Andriamanitra avy amin'ny trano fivavahana kristianina samihafa noho izany dia ireo rehetra ireo no entina miaraka miombombavaka ao anatin'ny afatry ny pasika mba ahafahana manateraka ilay fandresena lehibe dia ny fandresena ny valanaretina ny fandresena ny tsy finoana ny fandresena ny tahotra ary ny fandresena ny fahantrana dady moa zany dia fantatsika rehetra fa pasika zay tena anisan'ny manamarika ny fiainan'ny kristianina ary tsy hoe any am-piangonana akory ihany no anaovana zany fa ny atokantranosika tsirairay avy dia anamarika manokana an'izany isika zay no any an-tanànantsika rehetra zavatra ho atao amin'izany dia voalohany vavaka zay tsy maintsy ataontsika mba hametrahana izao firenentsika izao sy ny zava-manahirana ny vahoaka sy ny olona rehetra eo am-pelantanan'ny tompo kanefa koa dia isy afatra manokana zay hoentin'ny olona maro avy amin'ireo sehatra maro kristianina ilaza momba ny amin'ny atao hoe vo mendrika amin'ny fibebahana ka ilaza zareo zany mba hanambara amintsika ny fitarihana ny amin'izany fanehoana ny vo mendrika ny fibebahana izany kanefa ny koa ny lafin'ny fahatelo zay horesahana ao anatin'izany pasika zany ho any an-tanantsika any amin'ny fianakaviana rehetra any dia momba ny amin'ny pasika sy ny fandresena hoentin'ny pasika fandresena izay milaza ny zavatra ho eo amin'ny fiainantsika nefa ny manahirana antsika kanefa ny azo resena noho ny afatry ny pasika sy noho ny tena heriny zany atao hoe fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zany ary ny lohahevitra manokana moa zay ndresana amin'io dia hoe pasika fandresena ny areti-mandringana, fandresena ny fahafatesana, fandresena ny fahasahiranana, fandresena ny
fianakaviana mikorotana fandresena ny zavatra mety manahirana ny saina tahaka ny hoe rampitso raha fangapitso inona ny zavatra hitranga ao aorianan'izao zavatra misy zao